Efa ndresaka an'izay sehatra ny fampianarana ambony izay ihany sika mbola maro ny dingana tsy maintsy lalovana mba hatongavana any amin'ny fampiarana ny rafitra LMD na ny licence master ary doctorat hoy ny mpampianatra mpikaroka eny anivon'ny anjerimanontolo nasiana izy ireo teny ihany koa ny mahakasika ny fidiran'ny taom-pianarana eny anivon'ny université manerana ny Madagasikara ny ambanivoangy baovao ary. Mila fandaminana vaovao ny fivadiana amin'ny rafitra LMD hoy ny syndicat ny mpampianatra mpikaroka CSS. Ilaina hoy ny CSS ny famoahana lalàna momba ny LMD ary ny fanomezan-danja amin'ny fikarohana tanterahan'ny mpampianatra mpikaroka. Lazaina hoe antoka anatanterahana zany fikarohana zany dia zavapoana ihany ny LMD satria ny LMD dia misokatra ho an'ny université rehetra eto amin'ny Madagasikara ary indrindrindrindra koa misokatra ho any amin'ny université any ivelany. Iny le antsoina hoe mobilité. Rehefa eto an-toerana izy dia atontsika hoe passerelle ary rehefa any ivelany izy dia atontsika indrindrindrindra hoe mobilité. Ka raha ohatra ka tsy manana zay performance zay ny université, tsy manana zay performance de recherche zay ny mpampianatra mpikaroka eto Madagasikara dia vasoka ny université atsika, tsy manan-danja ny fampianarana ambony eto Madagasikara ary indrindrindrindra ny sarin'ny Madagasikara mihitsy ny potika. Efa tapa-kevitsika fa hiditra anatin'ny système LMD zay azo lazaina hoe mondialisation de l'enseignement supérieur. Ka noho izany mpampianatra mpikaroka dia tsy maintsy mamokatra ary tena tsy maintsy araky ny texte zay ivoaka atsoatsy. Ka noho izany dia mbola mitaky ny CSS ny ampiarana lay didim-panjakana tamin'ny 2022 zay napiakatra ny tampo-karaman'ny mpampianatra mpikaroka ary indrindrindrindra zay mametraka ny régime spécial ny mpampianatra mpikaroka zay retraité mba anana indemnité de recherche afahany manohy ny recherche. Marihana fa ny recherche ny fikarohana dia tsy mijery taona na mijery vatan'olona hoe reraka nahoana fa reny mpampianatra zokon'ireny anisan'ny manana traikefa reny natsoina hoe monument intellectuel reny ka zay ny mahatonga hoe misy ny enseignant atsoina hoe professeur émérite rehefa tonga any amin'ny faratapony ny grady zay tokony ikaran'ny mpampianatra rehetrarehetra. Ary marihana fa izay eo mpampianatra mpikaroka dia tsy mba ohatrany any amin'ny sehatra hafa, ohatrany hoe any amin'ny sehatry ny fiarovam-pirenena any amin'ny tafika ka hoe miakatrakatra grady noho ny antony politika ny général eto amintsika dia ny politika no manendry azy fa mpampianatra mpikaroka tompoko dia tsy maintsy manao fikarohana dia tsy maintsy manao soutenance ohatran'ireny tanora ireny. Ankoatra izay, manamafy ny tokony handrindrana ny fijirana amin'ny université eny eto Madagasikara ny CSS. Syndicat ny mpampianatra mpikaroka izay anatanteraka filakevitra nasionaly hifantoka amin'ny fivadiana amin'ny rafitra LMD sy ny fitakian'ny mpampianatra mpikaroka amin'ny filakevitra nasionaly ny mpampianatra mpikaroka izay atao eny Maibahoaka Ivato ny 2023 janoary ho avy izao.